Koatra ny fampianarana any an-tsekoly dia ilain'ny mpianatra amin'ny ambaratonga ambony ihany koa ny manovola fahalalana avy amin'ny famelabelan-kevitra mahakasika lohevitra izay entin'ny manampahaizana betraka efa amin'izany toy ny nataon'ny sekoly ambony tsy miankina ISM Adventsia omaly. Ny karakara famelabelan-kevitra ho an'ireo mpianatra ao aminy omaly ny Université tsy miankina ISM Adventsia. Tanjona tamin'izany ny afeny tsara fahalalana raha tovin'ireo mpianatra ao amin'ity sekoly ambony tsy miankina ity. Ny tanora sy ny fampandrosoana no anisan'ny lohevitra tamin'izany araka ny fanazavan'ny talehan'ny ISM Adventsia. Ny safidy manokana izay konferansy anankiray efa ataoko hoe tsy izoviana amin'ny rehetra andriamatoa Fetson Rakotandrenirindra. Nasaina izy manokana amelabelatra ny atao hoe citoyenneté malagasy mahakasika an'izay hoe inona ny anjara toeran'ny tanora eo amin'ny fampandrosoana ny firenena. Izay anjara toeran'ny tanora izay zany anisan'ny velabelarina andriamatoa Fetson Rakotandrenirina ho an'ireo tanorantsika amin'izao fotoana izao eo. Ny zana moa zany conférence générale izy fa tsy navahana par filière satria nahoana ny tena votoatin'ilay conférence zany dia mametraka indrindra hoe inona no responsabilité an'ny tanora amin'izao fotoana izao eto amin'ny firenena. Inona ny zavatra miandry ny tanora eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Anisan'ny lohahevitra nitondran'ny mpandaty ny fanazavana betsaka ihany koa ny rafitra LMD izay ampiarina eto amintsika. Nahaliana ireo tanora ny famelabelan-kevitra ka maro ny fanontaniana mipetraka izy ireo ary nahazoana valiny mahafa-po. Marihana fahitana sampam-piofanana dimy eo amin'ny ISM Adventsia dia ny droit, tourisme, gestion, commerce et marketing, informatique ary ny génie civil.